Alléluia. De amin'ny fiainana lehibe indray ary lasana bambolala ny anona amintsika amin'izao fotoanan'io zao dia tompany omba antsika faly indray miarabanareo mahita antsika tsirairay avy izay tonga eto androany dia fiadanan'ny tompany ho amintsika tsirairay avy dia makasitraka anareo sady indray izay tonga miaraka aminay anatin'izao fandarana zao arabena manokana nareo izay vanaovy niaraka taminay tanatin'izao fandarantsika vavaka fiambenana izay rahanao fandarana andramoka izao ny akiradio ny akimedia mpiamana tanaty vavaka fiambenana ary ny groupe izay maharesy indrindra izay miaraka aminay matotosa azao fandarana izao foana dia tahiny tompany isika tsirairay avy raha androany nao vao tonga eto dia faly miarabanao zay ary miteny anao hoe mahareta hatramin'ny farany fa za fa siksenasena natongavanao teto fa misy raha ilan'ny tomponao ka dia mahareta hatramin'ny farany dia ombantsika ny Andriamanitra dia ilana tsiny ny amin'ny fahatarana noho ny fandaminana maro isan-karazany izay tsy maintsy mbola natao dia somary taratara-kely vao tapatompoka androany fa nefa mino fa mbola haritra hatramin'ny farany ety any ianao ao anatin'izany dia tahiny tompo isika tsirairay avy hiaraka moa tsika amin'ny adindray sasany eo ifampahery raha mbola tsy paketo ianao adindray sasany eo ny raha tsika heny vavaka heny hira heny toroteny heny famelabelarana tsy miala eto anao raha tsy mahery androany ary atory amin'ny fiadanam-po sy amin'ny filaminantsaina ianao raha andeha atory ahiatrika tontolo andro feno hery ianao raha ohatra ianao mbola vao andeha hifoy ihany satria arakaraka ny toerana izay misy antsika arabaina manokana raha latojo niditra volonteto raha tsy diso raha tsy diso ny zavatra eto anatin'ny telefoniko dia raha latojo niditra volonteto tonga soa ianao tahiny tompo manokana ny raha latojo emelovlia anabaviaina teriralibenja erikaraka ao ihany koa angela io rodine marie mamy fahombiazana fitahina tahiny tompo azaskapatitsy koda leoni itody raony so tsikirakoto koda leoni kotre camaradeny jesosy emelovlitina efa nalabaiko teo dia tonga soa henriette so soameva rolianisha verselina henriette so azapady verina pandro dia ao ihany koa kiradio mampionina dia mama valitina tahiny tompo nambiny tsomakrina fleur tahiny tompo ihany koa i kadaka malala sy miray tahiny tompo koa ianabaviaina amin'le way dia ao ihany koa i orgaran'orso ao ihany koa kadaka malala preta azafady dia iama tsy diso ny afampitojo mihitsy dia tahiny tompo fintso Josia Francine androany vitako teto dia tonga soa raha tsy diso roa androany vitako teto fa mety efa teto ihany koa nefa fa raha androany vao tonga dia tonga soa ianao arabaina manokana ianao Elisa Tsiala rasoeniana Larisa mami mami tonga voalohany teo ray aminao sototo zany tonga voalohany teo tonga soa ihany koa ianao tahiny tompo manokana koa ianao dia ao ihany koa tsiry amboaramiel faly raha heritovo lantonirina felana rakoto dia tahiny tompo isika tsirairay avy ny fiadanan'ny tompony ho amintsika rehetrarehetra dia ao ihany koa ry verselina erikaraky efa narabaiko teo daholo kosa izay rehetrarehetra zay dia faly mahita anareo Nicolas Sandrela felana rakoto tonga soa dia tahiny jesosy dia androantsika dia hiaraka amin'ny anabavintsika Rodine Marie izy no hitondra antsika anatin'ny vavaka fanomboana androany nitondra ny toriteny Rodine Marie avy any Koweït dia nitondra ny toriteny dia mbola avy any Koweït ihany koa androany ranabavy Berta ary anabavy Erika ny vavaka ho an'ny firenena ka dia tahiny tompo ary isika tsirairay avy dia milo zavatra rehetra aloha dia andao alohantsika hieno metraka izao fotoana izao ampelantan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka fanomboana koa dia tahiny tompo ary tahiny tompo ranabavy Rodine anao ny fitenenana avy mbola tafahoana amin'izao fandaharana vavaka fiambenana izao andeha isika hivavaka hanapetraka izao fotoana eo am-pelantanan'Andriamanitra mbola hiara hivavaka atsika ry Andriamanitra rain'izy nindantro faly misaotra midera mankalazy ny anaranao izay satria ny tantaninasina rovanao izay nandritra ny tontolo andro ka natratra izao anio izao
tompo tsy nihelinay na tanjakaina tratraranay izao fa noho ny famindramponao fahasoavanao fitantananao anay mbola nahitratra izao ka mbola velonayna izay tsirairay avy misaotra betsaka amin'izany Andriamanitro Jesosy malala o indreto izahay manomboka ny tenanay raha misy zavatra izay tsy araka ny sitraponao ifonanay izany tompo havelany eloko tsirairay avy mamindrafo aminay ana Andriamanitro raisy ny fonay atolotra iana sy ny fanahinay Jesosy malala o hanarahany dianao mandrakariva ary ndeto Jesosy malala o ny mpanomponazy zay hanatanteraka izao fotoana izao raha misy namana izay manana hetaheta hiatrika izao fotoana izao ka sy ny fanana masina izy Jesosy o ka ho tonga soamantsara eto io amin'izao toerana izao araka ny teninao Andriamanitro tiako zay tia zay fatra mpitady ahy dia ahita zay Jesosy o zay teny izay ambaranao annay izay manambarana aminao Paul natoko fa 7:7 izany ingany tompo sambo ho tonga ety tady fatatra anao tokoa izay tsirairay avy ary eto mpanomponazy zay tonga ny hafatrao ka sy ny fanana masina izy hanatanteraka izany hafatra zay nety Jesosy malala o tendreny lelany amparitany masina mba tsy hisy verina leteraray azy zay teny zay hentiny eto Andriamanitro arety mpanomponazy zay iainy zany hafatra zany ka sy ny fanana masina ny tsirairay avy ny fony tsirairay avy anjakany toerana zay misy izy ireo aoka anisany devoly tsy hanjaka amin'izy ireo tompo mba hahainy hatra ny farany amin'izany teninao zany ary pastera zay hamela belatra ny teninao ka sy ny fanana masina mba ho tanteraka sy ho lavrary izany famebelarina teny zany ahafahanay hahaizanay bebe koa amin'izany sitraponao izany ahafahanay hanaradianao izany Jesosy malala o ary ny mpanomponao zay hivavaka ho an'ny firenena ka sy ny fanana masina mba ho tanteraka sy ho lavrary ary ho voakasiky izany fony tsirairay avy anahanandefa ny fanana masina amin'ny tsirairay avy amin'ny firenenanay ahafahan'izy re hanompo ana mandrakariva ary ny fitaovana rehetra zay hentiny eto Andriamanitro rakofiny ranonao aoka Jesosy niasan'ny devoly satana tsy hanan-ketsy manampefana eto Jesosy o fa ny tenina masina no hitoetra ao anatinay tsirairay avy ny connexion rehetra ingane handeha tsara tompo mba tsy ho hisy sakantsakana izany Jesosy malala o tsy tahaka ny diranay eto no hivoahanay eto fa ianao Andriamanitro no hanjaka amponay misaotra ray io misaotra Jesosy io amen. Halleluja saotra betsaka ny ranabavitsika beritsika tao anatin'izay vavaka fanomboana miaraka amin'ny fekira mahafinaritra ho tahin'Andriamanitra ny ianao ranabavy berta misaotra indrindra amin'ny fandraisana anjara zava-dehibe ny fandraisana anjara zay ataonareo ka dia tahiny tompo misaotra indrindra misy fita Andrina Suzelle Nicolas Andrela Josia Francine Fleur ireo no vonitra teo efa nanapaka tany nefa ny sasany dia tahiny tompo ary isika tsirairay avy me manampitsoko mbola sy narapaka teo tonga soa zao tiana tafita soa halleluja vrain ny message mahafinaritra Violette Narindra Artina androany koa zany vitako teto fa dia tahiny tompo raha tsy efa teo anga Sumaniba Presca tahiny tompo Monisy Razafy Malala elaela tahiny tompo tonga soa Marizilda elaela tonga soa ihany koa ao ihany koa Razana Monika Siry fananapaka teo falirahery tofo tahiny tompo ary tsika tsirairay avy eno ten'Andriamanitra tsika miaraka amin'ny ranabavitsika berta rehefa avao milo zahatritra aloha ndalo tsika mivoninahitra n'Andriamanitra amin'ny alalany tirity ela tsy nataontsika teto izy tia dia raha nadao metsika voninahitra indray Andriamanitra fa Andriamanitra raha hiasa eo amin'ny fiainanao dia zao no tsarovy ao anatin'ny sainao ao Andriamanitra tsy haisa-kanana ny voninahitra Andriamanitra iseho amin'ny fiainanao ary za mihino maromaro fa amin'ny fiainanao io dia iseho ny voninahitra Andriamanitra Mahereza Rina Rodriguez tonga soa ao anatin'ny tirity maka toerana maka baiboly fa eno tenin'Andriamanitra Noro Malala ihany koa tahiny Jesosy tsy haiko na Noro Malala Noro Malala sy eno le anankiray eto fa Noro Malala fahitako Noro Malala voandroany izy tonga teto satria fotra voandroany izy ny amihako dia arabentsika manokana tonga soa anabavy Noro Malala Violette Narindra ihany koa androany koa vao hitako teo
de faly be zay mahitanareo e de raisiny ohatrany efa fianakaviana sady nareo aza miafahafa mandefa commentaire miditra tsihatra anatin'ny commentaire sy ny sisa ho a fa ho atsika rehetra ity fandaranty tsy mialonjafa ho an'ny olona rehetra tsy manavaka an'izaniza nda ho ary a lasitsika tsy asakanana mahereza daholo. Halleluja, tsy aisa-kanana ny voninahitran'Andriamanitra iseho amin'ny fiainanao a fa ianao dia olona ho tahina Andriamanitra ianao tsy maintsy iseho ny voninahitran'Andriamanitra fiainao fa zao maharetinao hatramin'ny farany. Ny olana dia zao foana, ny olona tsy mety maharitra miandry an'izay zavatra izay fa io zavatra io tsy maintsy iseho amin'ny fiainantsika io, tsy maintsy iseho amin'ny fiainan'ny olona izay miandry an'Andriamanitra
tsy maintsy isehon'ny voninahitra Andriamanitra. Koa de mahereza matanja Andriamanitra ny omba antsika tsirairay avy a mahereza raha ohatra ianao matsiaro mihitsy ny fiainanao hoe ohatra ny tsy de mety a manatona n'Andriamanitra manaton'Andriamanitra maharetatra amin'ny farany a fa rehefa mivavaka isika mibebaka isika manatona Andriamanitra isika mintsika de miandry am'izay tsika maharitra tsika de tsy maintsy tonga eo am'izay tanjona zay tsika miseho amitsika am'izay ny voninahitra Andriamanitra. Mety tsy voatery anatin'ny ray andro ivavahanao io na 2 andro na herinandro fa tsy maintsy iseho io fa ianao miandrasan'izay. Ary Andriamanitra rehefa hiasa tsy azonao sakanana, tsy azon'izy aniza sakanana fa ny fiainanao tsy maintsy tafavoaka, ianao tsy maintsy misandratra, ianao tsy maintsy mivadika mitsombadika io fiainanao io ary tsy mitsombadika ratsy no io tsony fa tsara makany amin'ny tsara de mamiratra me mamiratra de vitanao zany tsiron'ny fiainana de ny mbola eto tany zany raha manana an'Andriamanitra ianao. Nefa na de mety aza ny fiainana tandremo manorina ny fotsika eto amin'izao tontolo zao ty fa ho avy Jesosy. Halleluia. Mahereza mahatanja mombanao any Andriamanitra. Erika Elisa tsy ala efa narabaiko teo a noro malala seno, io noro malala seno samy hafa zany ndraiky izy a noro malala seno sy noro malala fotsiny le teo ambony teo a io noro malala seno a de le ray teo a noro malala le vavavo niaraka tamintsika androany fa noro malala seno efa eo foany amboarantsika tahiny tompo fa resiny vadinao nefa mivadinao efa tary ambony tary Nirina Rodriguez nefa niditra de tahiny tompo amboarantsika de tahiny tompo ihany koa izy koa mbola tsy narabaiko teo a zay ka mbola tsy narabaiko a eny ary ndahoaritsika zapady a ndahoaritsika samirtansia elaela fa nefa tahiny Jesosy ihany nefa tahiny Jesosy foana. Ndahoaritsika eno toriteny androantsika eno toriteny ranabavitsika Berta ny toriteny eto androany a de meno finaritra aritsika aorian'ny toriteny ranabavy Berta de ho avy eto a ambelabelatra ny toriteny a aza miala isika rehetra samy tahin'Andriamanitra. Ndahoary a tahiny tompo a ranabavy Berta anao a ny fitenenana. Tahiny tompo pastera, tahiny tompo antsika rehetra. Resiko fahasoavana ho ary avana malala ny zaran'ny ten'Andriamanitra androany amin'ny alalan'izao onjam-pe vavaka fiambenana izao. Ny ten'Andriamanitra dia iarahantsika ao anatin'ny salamo. Salamo fahaefatra amin'ny telopolo resintsika mamaky amin'ny andininy faraiky ambin'ny folo miafara amin'ny andininy faha dimy ambin'ny folo. Salamo fahaefatra amin'ny telopolo resintsika mamaky amin'ny andininy faraiky ambin'ny folo miafara amin'ny andininy faha dimy ambin'ny folo. Ny vakiteny amin'ny anaran'i Jesosy. Avia anaka mihaino ahy, ny fahatahorana an' Jehova no hampianariko anareo. Na iza ianao no maniry fiainana ka ty andro maro ahitana ny soa dia arovy ny lelanao amin'ny ratsy ary ny molotrao mba tsy fiteny fitaka. Halaviro ny ratsy manaova soa, mitadiava fihavanana ka araho izany. Ny mason'i Jehova dia mitsinjo ny marina ary ny sofiny mihaino ny fitarainana. Aleluia. Izao ten'Andriamanitra izao ry havana malala dia ten'Andriamanitra izay mahavelo mpanantenana antsika tsirairay avy. Tena sambatra antsika ry havana satria manana ilay Jehova Andriamanitra miantso antsika mana hoe avia anaka mihaino ahy. Fahasambarana ho antsika tsirairay avy izao ten'Andriamanitra izao. Fahasambarana ho antsika tsirairay avy ry havana malala izay mbola manana indra fo amintsika ilay Jehova Andriamanitra miantso antsika mba hampinaiky ny fampianarana satria izany no sitrak'Andriamanitra. Izany no ahasoa ahy sy ahasoana ry havana malala eo amin'ny fiainana izay ilalovantsika. Raha tsy manana ny toe-po hatahotra ilay Jehova Andriamanitra antsika ry havana malala fa handehany amin'ny herintsika, handehany amin'izay araka ny eritreritrintsika dia tsy hoisy ny soa ho azontsika eo amin'ny fiainantsika. Tsy hoisy ny hasambatra antsika eo amin'ny fiainantsika ry havana fa tokony hanaiky ary hihaino izay lazain'ilay Jehova Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika isika.
Ny ten'Andriamanitra dia milaza amintsika ry havana. Mananatra antsika ilay Jehovah'Andriamanitra. Arovo ny lelanao amin'ny ratsy ary ny molotrao mba tsy hiteny fitaka. Raha manaiky ny fitaritan'Andriamanitra, raha manaiky ny antson'Andriamanitra antsika ry havana, dia halavirintsika ny lelantsika tsy hiteny ratsy, ary ny fiteny izay tsy araka an'Andriamanitra ry havana dia tsy loka eo amin'ny vavantsika izany, fa halavirintsika ny ratsy rehetra, fa hagnano ny soa izay fanaraka amin'Andriamanitra isika. Ary manana fihavanana ny amin'izay manana ny zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra naloaka ny olona teo amin'ny vavany, dia mahazanak'Andriamanitra antsika ry havana. Atono izy, teneno amin'izay araka ny sitrapon'Andriamanitra. Mitadiava fihavanana araka ny sitrapon'Andriamanitra ry havana, izany no sitrak'Andriamanitra omeny atsika eo amin'ny fiainantsika. Ary raha manaraka ny fitsipoka ilay Jehovah'Andriamanitra antsika ry havana, mamaly ny antson'Andriamanitra manaiky ny fiantsoany, ny fitaritana, dia asoana eo amin'ny fiainana izany. Ary miara-dalana amina mandrakariva ilay Jehovah'Andriamanitra ry havana satria zanany isika. Ny mason'i Jehova dia mitsinjo ny marina ary ny sofiny miheno ny fitarainana. Raha manaiky ny fitaritan'ilay Jehovah'Andriamanitra antsika hialany amin'ny ratsy rehetra ry havana, hialany amin'ny fiteny izay tsy araka an'Andriamanitra ry havana malala, dia tsy hanana, tsy ho eo amin'ny fiainantsika izany fitaka ny lainga izany. Ary ny mason'i Jehova dia mitsinjo antsika ry havana malala, ary ny masony mijery amin'ny alalan'ny fitiavana, ny sofiny miheno amin'ny alalan'ny fitiavany, na inona ny teny izay entintsika eo an-tongotra ilay Andriamanitsika. Tsy lalidalovana ihany ry havana ny sofin'ilay Jehovah'Andriamanitsika, fa tena mandre ny fangatahanao, mandre ny fitarainanao, mandre ny antsoantsonao amin'ny fotoana rehetrarehetra izay atsarovanao fa manana ray ilay Jehovah'Andriamanitra isika. Tiana Jesosy ry havana, ndao antsika hanaraka, ndao antsika hanaiky ary hatahotra ilay Jehovah'Andriamanitsika hiala ny amin'ny ratsy, fa hifikitra hanao ny soa, izany no sitrak'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Tiana Jesosy ry havana, voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany, ho antsika kosa ny fiadanana. Aleluia, amen. Halleluja, sotra an'Andriamanitra tsika. Sotra betsaka ny ranabavintsika Berta tao anatin'izay toriteny zay hotahin'Andriamanitra ane ranabavy Berta, dia hotahin'ny tompony isika tsirairay avy. Misy filazana kely tsika amin'ny 20 sy 27 ny volana zao tsika dia mifady hanina. Misy fivadikanana 2 andro aloha tsika. Voalohany aloha misaotra ny ranabavy Berta tamin'izay toriteny zay satria zava-dehibe zany ten'Andriamanitra zay entinao zany. Ary raha mahita ny programanareo any an-tany lavitra any dia mahakasika ny fofoana hoe mbola mavita ny anjaranareo nareo mihinana tenin'Andriamanitra dia mamoaka tenin'Andriamanitra, zavatra ngezabe zany. Ka dia hotahin'Andriamanitra ane ianareo. Ary Andriamanitra maly fitia izay resaka izay maly fitia anareo amin'izany asan'Andriamanitra izay vitanareo zany. Dia misaotra anareo rehetra ihany koa mankasitraka an'zareo satria araka ny teniko taminareo zany hoe tsy moramora ny manomana toriteny ohatr'izany,
eo ny asa mandraraha fa nefa nendry zareo a de tsy mba nataony ambany zavatra rehefa tonga ny anjarany a de nataony a izany ka de Andriamanitra ane a ombanao raha nabavy Berta de mitombo fahasoavana mitomboa ositra hatrany a ianao de tahiny tompo a isika tsirairay avy de makasitraka anareo koa makasitraka azy satria rehefa kasitrahana ataonareo reny a de mahatonga anazy a ahery a mahatonga anazy a mbola androso foana ihany koa de makasitraka ho tahin'Andriamanitra tsika tsirairay avy salama efatra amby telopolo no nivakindra nabavintsika Berta teo a salama efatra amby telopolo anazy na nivakina nomboka tamin'ny andininy faraiky amby folo hatramin'ny fadimy amby folo ovakiko aloha fa rehefa aveo a ny anandro eo ovakiko manontolo io tantara io satria tantara mahafinaritra be mantsy izy io ny soramandry a de hoe fisaorana sianatra ataon'izay efa novonjena tamin'ny fahoriana nanjo azy izy moa nanoratra teto de mbola Davida ihany a no nanoratra teto a raha lasy anabavy malala ny Davida ny salamo zay nisoratany a de tsara fantatsika ao ambadiky ny salamo zay nisoratany a de misy tantara foana ny azo trandrahana ao ambadiky ny salamo ohatrany hoe i Davida zany mpanoratra tena mpanoratra hitanao ny mpanoratra taloha mpanoratra mino fa tsy ny taloha ihany koa fa ny mpanoratra matetiky reny tonikira reny ohatra hoe tonikalo na tantara reny matetika zavatra niainan'ilay mpanoratra ny tena hainy mamoaka an'le izy ao ambadiky ny asa soratra ray zany a de misy tantara anankiray ambadiky ny asa soratra ray a misy tantara anankiray zay foana no ary ny Davida de tena mpanoratra ary ny azy a de izy tsy manoratra zavatra olona fa ny azy zavatra niainany ka ao ambadiky ity salama efatra amby telopolo ty a de misy tantara mahafinaritra de hojerentsika eto ndray androany inona ny tantara tao ambadiky zany ola teny'Andriamanitra ny soramandry de manao hoe ny nataony Davida tamin'izy nody adala teo anatrehany Abimeleka de nyroany ka lasa nandeha mety variana foana resaky miteny an'ity saky mamaky an'io salama efatra ny telopolo ty a de miteny anareo foana hoe nisy diso kely ny olona nanoratra amin'ny baiboly tamin'izany rehefa tena diniatsika mantso a veriky foana isika eto zany de tiako maniry mihitsy hoe tsika reto de anapahalalana tenin'Andriamanitra zao de mandinika tsara tenin'Andriamanitra zany zao mety mbola tsy voadiniky ny olona fa za miteny nareo foana fa diso io satria afaka manao erreur ihany koa ny olona nanoratra ny baiboly tamin'izany a satria io tantara io a raha ny tena marina ny soramandry de ny nataony Davida tamin'izy nody adala teo anatrehany Abimeleka de ndroany terlasana de ny tena marina tsy Abimeleka no teo Abimeleka zany olona roa ihany tao baiboly Abimeleka le mpanjakany Gerara le nanao fatidra tamin'ny Abraham fony izy ny vahiny tany Gerara ilay sakaka ny vadiny a de aveo a namin'ny hazo fanatitra be dehibe Abimeleka ny anarany Abimeleka koa zanaky Gideona le voantoritsika voaingana ka ity a de tsy Abimeleka ny tiana teneniny eto a fa Iakisy mpanjaka avakitsika mantsy zany tantara zany de am'izay voaporofoko aminao hoe zay a no marina ao anatin'ilay tantara misy fotoana koa mety diso tsipelina mantsy ny olona azabekanao koa mantsy mahatonga anazy mety rehefa mandinika an'izy ity mantsy mandinika matetika de ahoana natonga ny olona diso na hoe na teo anatrehany Abimeleka de satria ny antony de zao raha vakitsika ny tantara mifanaraka amin'io a de any amin'ny Samuela voalohany aveo vakitsika lay salama faefatra amby telopolo fa vakitsika aloha am'izay azonao an-tsaina tsara azonao tsara iainanao tsara hoe lay salama faefatra amby telopolo hoe tsara fantatrao fa amin'ny salama faefatra amby telopolo io a no nangalana zao anaran'ny fandarantsika zao salama faefatra amby telopolo andiny fahavalo andramoka izao fa tsara Jehova sambatra zay olona mialoka aminy andramoka izao salama faefatra amby telopolo andiny fahavalo io no nangalantsika ny anaran'ny fandarantsika ndraiky vakitsika tenin'Andriamanitra de am'izay fantatra hoe inona zavatra nytenenina de am'izay koa voaporofoko aminao no mahadiso hoe tsy Abimeleka io olona tenen'io fa Akisy mpanjaka satria nafangaron'le olona fa tamin'izany fotoana zany Samuela voalohany toko faraiky amby roapolo de ny soramandry de nandosirany Davida nakany Noba sy ny alany nakany Gata andiny faharoa de Davida nakany Noba tany amin'ny Ahimeleka mpisorona fa tany amin'ny Akisy mpanjaka de lasa nataon'le olona nanoratra taty amin'ny baiboly a diso tsipely izy hoe nandositra ny Abimeleka any hoe tao angamba le teny hoe Ahimeleka tao koa ny hoe mpanjaka nandositra fa tsy Abimeleka fa ary amin'ny andiny fahatelo amby folo tsika de mahita andiny faika amby folo de mahita fa
tao amin'ny mpanjakany gata atao hoe akisy no nisy an'io tantara i Davida. Tsara fantatsika maty zany entina hitenenana anareo ihany koa fa tsika eto de mandinika ten'Andriamanitra eto hitenenanao koa fa ny zavatra rehetra zay toritsika eto de zavatra tiniantsika tsy miteniteny foana asika koa tsy manaraka be fahatany fotsiny fa sika de mitrandraka ary zavatra zay torina eto de azonareo izana toetra verifienareo fa zavatra tokony hotoriana daholo ihany ny zavatra toritsika eto tsisy firontsika na teray azy tahiny tompo aritsika rehetrretra zao ary zavatra tantarany tranga io le sora mahadry eny amin'ny salamy fefatra am'telopolo io hoe ny nataony Davida tamin'izy nody adala teo anatreny Abimeleka androany de lasa nandeha de any amin'ny Samuela voalohany toko faraiky amby roapolo tsika mahita an'io manomboka amin'ny andininy fa raiky amby folo teto zany zavatra nitranga de zao raha fitiniko aminao aloha ny tantara teo alohany io de nianjehan'ny Saoly Davida de nitsoka Davida nitsoka ny Saoly ndy tarakely raha zanatsotaony mbola vo tsy tarabe fa tarakely raha pitso amin'ny foloko mbola mandeha anatin'ny fandarany zao amin'ny radio atsika amin'ny aki radio atsika izao fandarany zao de tonga soko nefa ianao na izany tiana malala fa ireo zavindramanana mami reo mbola tsy narabeko teo daholo tonga sonareo veriko kely aloha mereo nidiresika amin'ny ten'Andriamanitra lay fivatikanana izay ho ataotsika amin'ny 28-29 zany hoe sabotsy sy lahady sabata sy lahady amin'ny faran'ity volanty no ataotsika izay fivatikana zay ka amboara fotoananao fa fotoan-dehibe io ary hitanao re ao ambadika io fa hery vavondreny etsika iainga hery lavienne Liviana tonga soko ianao androany anao vohitako teto tsara fantatsika fa tamity fanomboana tao aorianan'ny fahoriana zay dona ka nanomboka ny fandarantsika tamin'ny talata de tsara fantatsika fa tsy haiko tsony olona firy zany fa lasa miako vavao fa be de be mihitsy ny demande dami mbola be da be koa ary tsy nekeko fa manafatra anareo foana fa raha vao tsisy sarina lika kely na saka kely na tendrombohatra kely de mba tsy mamaly andreny fa mba asivo saritsika na farafakeliny asivo sary alefaso MP demande any amin'ny demande par message de asivo sary n'olona sarinao de vadiko tsy ampiambambana io koa fa niry manampy soa ilaire rovatina androany koa vao tonga teto tonga soa daholo nareo vokatra mihitsy ny olona vaovao tato tonga soa nareo fary foana zay miaraka aminareo de maharetatra amin'ny farany zao zany io tantara io nasa zany Davida nandeha de araka ny fomba fiteny mihitsy hoe tsy naharay lamba tsy nahatondra na fitaovam-piadiana ray ary de lasa izy nakany amin'ny Ahimeleka de etretanao mampalahelo be Davida teto Davida ngerana misy fotoana mampalahelo fatahin'Andriamanitra zao le zavatra nitranga Clara Lova Voanson tahiny tompo raha zanatsotaony alleluia eny ary sotratsika ary Davida tonga tany Noba any amin'ny Samuela voalohany tsika zao fa toko faraiky amby roapolo andininy faharoa ary Davida tonga tany Noba tany amin'ny Ahimeleka mpisorona ary torakofotra Ahimeleka raha naiona tamin'ny Davida ka nanao taminy hoe nahoana mandeha reny anao nefa tsy misy mpanaraka ampatahotra amin'ny mahita hoe Davida fitaritafika tsisy garde du corps tsisy ny miaramila niaraka taminy fa izy reny nefa eny an-dalana afaka misy fahavalo tena angofotra Ahimeleka ohatrany hoe no tsika mahita zany hoe mahita olona anankiray eny ambony tomobile tsika de eny amin'ny tetezany be kiraro amin'ny ray maraina mahita olona ray miaingo be mandeha tongotra de tsika nitorakofotra mahita azy hoay mba say ny olona iny zay io zavatra io tsy fatany fanenjeny Jehovah mitovy manodidina zay matahotra azy de hoy Davida tamin'ny Ahimeleka mpisorona ny mpanjaka efa nanome raharahaka hoy izy tamiko aoka tsy fantatry olona andrarahandrahako sanadidiko anao ka de nasaiko nakariny zatoviko mody lazainy Davida fa nataony raha ny Saoly nanao mission secrète izy ravana malala tena mission tena secret be mihitsy zany tena miafina tena fenina de hoe lasa reny nefa tsy zany ny marina fa fantatritsika tsara fa solaire ny fofony ainy dia inona moa ny misy ao aminao izy nona Davida falahelo nona Davida ry havana malala zao ny nanotaniny retinao Davida zay tokony olona ampy sakafo satria nanao soa teo amin'ny firenena Davida zay tokony hanana ny ampy satria nahafaty alinalina tamin'ny fanjakana Israely nitondra hery ho an'ny Saoly nitondra fandresena ho an'ny fanjakana Israely ohatrany hoe mahita zany nao jeneraly mpitaritafika ohatra
tena décoré tena hoe commandeur de l'ordre national na ordre de mérite tsy fantatra avy le ambonimbony reny le mary bonahitry reny grand croix ohatrany mahita olona ohatr' zany anao nefa maninona tsy malako hoanina zany ry havana ny lalovan'ny Davida ohatrany ndraiky izy mangovongovotry ny anoanina andiny faefatra ko inona misy eo aminao mimofo 5 aho ety an-tanako na zay misy hitanao nona Davida fa mimofo na zay misy na mofo navoanjo navandro zay misy na kakapigeon inona misy eo nona angizy ry havana amin'io de namaly mpisorona hoe tsy misy mofo fihinana tompoko fa mofo masina ihany ka raha mba mifady vehivavy ay mantsy ny zatovo ary Davida namaly mpisorona kana taminy hoe eny fa hatramin'ny afitoana ateloany efa tsy niaran-toera tamin'ny vehivavy raha teo zay ary zany aika de masina ny fanaky ny zatovo ary na de tsy masina aza ny lalana de ho amasinina an'io noho ny amin'ny fanaky alleloia io mofo masina io le mofo aseho mofo eo amin'ny alitara asina mofo eo de iny tsy hoanina iny mpisorona ihany mihinana iny Davida nefa tamin'io nona Davida nefa amin'io tena nona raha Andriamanitra tsy manana droit hihinana an'io izy fa zany no mahatonga antsika amin'ny teny fa ny Andriamanitra Andriamanitra ny fahasoavana zany mahatonga antsika amin'ny teny fa isikreto de eo ambany fahasoavana fa tsy eo ambany lalàna Andriamanitra ry havana de mandeha amin'ny lôzika tsy mandeha amin'ny lalàna raha ny lalàna io de tsy azo hoanina na ho fatiny anoanana eo ary raha manapatra ny pastera koa de tsy ny pastera ihany naterina mpampiforokareny fa ny pastera koa afaka manampy olona rehefa misy olona en difficulté tahaka ny Davida misy nge ry havana misy zavatra mitranga eo amin'ny fiainana misy fotoana mantsy ohatr' zany za zao ateneko areo misy fotoana mahita foana misy ohatra hoe pastera manana fiangonana ngeza be ohatra de tsara be aloha manana 4x4 tsara be pastera tena tsara zany aloha mba manana andreny ny pastera zay mandeha bisikileta mezany olona nefa koa raha mandeha bisikileta aza malahelo amin'izany ianao fa ho avy ny anjaranao ataovy ny asan'Andriamanitra fa mampalahelo mahita ohatra hoe ao anatin'le fiangonana 4x4 amina miliara ny pastera nefa misy olona tena fadiran'ny novana be fa navadiran'ny tsy manako hoanina fa mbola zao ihany satria zay ny lalàna hoe atero eo ampisorona ny mofo fa misy fotoana koa pastera mba jerena fa misy mpino tsy manana mofo de tahaka ny tamin'ny andro ny Ahimeleka nomeny nohan'ny Davida zany mofo zany mba mameza kely ihany zany rehefa misy le reraka be reo pastera fa tsy tsika ihany no nareo ihany no zay zany zavatra tsara fantatritsika zavatra zay io moa tsy atsisa-tsiaritra iny tsy idirantsika lalina iny fa manazava satria zay zavatra nitranga te tsy manana droit hihinana an'io Davida fa non izy ngafananiny no nona tsy fidina anazy no nona ary izy nona tany tsy no ny adalany fa no ny adalany sôly de aminao raha Andriamanitra no mijery inona ary ny mety manaja an'le lalàna ve hoe io mofo io mofo ny mpisorona sa omeny mpisorona amin'ny mofo io i Davida izay nona avereo faty ve tsia nomeny Ahimeleka izy lesona kely aloha zany zay ray zay etiky tenanao fa ny Andriamanitra toreto amintsika eto de Andriamanitra ohatr' zany Andriamanitra fahasoavana tsy Andriamanitra mitondra karavasy fa Andriamanitra mahafantatra tsara izy amoa ianao inona ny tokony atao aminao amin'ny fotoana inona ny tokony atao aminao inona ny zavatra andrandrainao alleloia zava-dehibe zay andiny fafito ary ampisorona na mihazo mofo masina fa tsy nisy mofo teo afa-tsy mofo aseho ilaina lainy teo anatrehan'i Jehova mba hasiany mofo mafana amin'ny andro anesorana azy nefa nisy anankiray tamin'ny mpanompony Saoly teo tamin'izany andro zany voazona teo anatrehan'i Jehova doeka Edomy teo ny anarany lehibe ampiandro ny Saoly izy mpamadika zany nisy olona tena ny s'infiltré zany tena tonga zany de tena hoe niaraka tamin'ny Davida nefa pitsikilo nahitan'izany zavatra rehetra nitrangy zany misy pitsikilo tao mbola tsy mantsy tory antsika fa zavekony fotsiny le tory teny de aroy Davida tamin'ny Ahimeleka
tsy misy lefina na sabatra va eto amin'y hitanao na mofo na fedina tsy nisy tany any Davida vadiko boribory Davida niala tao amin'ny Saoly tsy nahavimbina ninina na de sabatra na de mofo sady nonany tsy nisy fedina zany ny elan'ny Davida ravana teo amin'ny toerana nasiny soa na monony Goliata ngezabeseka na andevon'ireo Israely reo fa niala teo izy tsy nahavimbina ninina ianao raha miala amin'ny toerana ray tsy mahavimbina ninina aza matahotra aza mana fa fikiro Andriamanitra fa Andriamanitra tsy amelanao irery Andriamanitra tsy amelanao ho fatiny anoanana Andriamanitra tsy amelanao ho fatina de tsy manam-pedina azy ianao mety misy olona eto amin'izao fotoana zao miainga tsy misy zany olona zany niala tamin'ny toerana ray iainga ianao zao fa za tena miteny anao raha tonga eto ianao amin'izao fotoana zao menanao ny mofo masina menanao ny tenin'Andriamanitra hofikisana ianao miala eto tsy mody vidy ianao miala eto omena fedina ihany koa ianao satria tsy nahavimbina ninina ianao niala tany zay zao tsy nahavimbina ninina ry havana fa tonga teo amin'i Jesosy nimeny zay nahasoa halleloia nahoana ianao nojereny fotsiny nantany re Davida tsy misy lefina be na sabatra tsisy ninina mihitsy aho de ozy izy Ahimeleka mbola nandainga any zany Davida teto tao ahoana moa ry havana ozy Davida hoe tadidio Davida tsy mpandainga fa nandainga samy hafa zay tsy hoe mpandainga zany mpandainga isan'andro anao mpandainga foana fa teto izy tsy maintsy nanao an'izay izy satria afeniny kely izy ry havana inona ary ny ataony nafenina hoe enjehan'ny Saoly de lazay fa tsy misy lefina sabatra izy tsy mitondra fedina sabatra satria maika be ny raha mpanjakana fa ompisorona sabatra Goliata Filistina lay vononao iny any tao amin'ny sak elahy iny any ozy izy neo indro fa mifono lamba ivoan'ny efota izy fa raha iny ny etonao de eto fa tsy misy afatsiny eo Davida niainga teo tsy nanatsafidy na de ny fedina entiny ary mbola fedinan'ny fahavalana koa ny entiny teo fedinan'ny Goliata seka namonoana azy fa ino no raisiny misy fomba fiteniny ankizy zay ao Facebook ao ny vatony toranao ihany nanaovako trano hoe zany mahatonga antsika tsy kivy ny zavatra rehetra seka aminoanao reny ihany no raiso atao fedina ianao manana fo mafy ianao manana fo mahery ianao halleloia itahin'Andriamanitra any ianao zao ny tenin'ny Davida de olona mpankasitraka hoy Davida tsy misy afatsiny eto ozy izy Ahimeleka de ozy Davida meo aty tsy misy takan'iny fa omeo anay tany fankasitrahana zay rehetra omena azy de nankasitrahana tsy nidongy izy ary zany toetra tokony anatsika kristianina isika kristianina de tokony olona tsy very mandeha fa mahatonga antsika very mandeha tsika mifidifidy tsika mialangalana tsika mengetsangetsana ravana malalana io aloha no misy be de be ravana ny kristianina misy lalana misokatra eo fa tsy mahita izy lalana misokatra eo fa everiny fa tsy natao anazy io everinao le olona anankiray tavela teny amin'ny ionosy kely anankiray de nisy sambo nandalo nangataka mba ho fonjeo ankizy mpanankarembe fonjeo Andriamanitra tena de nisy sambo tsaratsara anankiray nandalo sambo kely andevy ramse anka nisy indray niratsy any koa nandalo sambo kelikely nolo teo andevy nareo fa maninona anareo ino ve tsy mba avy amin'Andriamanitra izy fa za zo hoe de taingany andany nisy sambo kely efa lakana kely izy andeha arivariva maninona anareo andao marina raha andeha amin'izy tsy zao nangatahako tamin'Andriamanitra teo izy nitavela teo zay moa zany le mba tantara nampimety amin'izy de rehefa tonga ho zany maty ny rangainy satria tsisy nakatao intsony de niteny Andriamanitra fa maninona tsy vonjenao tamin'iny de izy Andriamanitra efa intelo namonjy anao mihitsy avy aminangy reny sambo reny fa ianao izy nietrehitra hoe yacht mihitsy le sambo fotsy be tsara tarena miliardaire reny niakazy isika ianao rehefa mbola anatina toerana sarotra aloha de manaova ohatra ny Davida zay misy aloha de atovy mahafaly mahaiza mifaly de mahaiza miadana riavana malala mahaiza miaina amin'ny zava-misy
rehefa voanjo alohany eo de hoano alohany voanjo hoano ampifaliana mivavady ifalio hoavy ny fotoana hoavy mipijary avana hoa ianao za ohatrany le olona anankiray nentina ambavaka zay manana olana arabola be mihitsy zareo fa ny anazy a ny zanany ampianarina any am'le tam'izany ny fianarana zanany ao ny filoam-pirenena mianatra filoam-pirenena lafo be mihitsy le kolazan'izay fianarana zay de zao efa manana olana arabola be mihitsy zay mona misosikevitra tam'izany sady entinambavaka ihany a ary maninona aloha le zaza raha tsy ao ny ampianarina fa mba ampianarina am'le tsotsotra sady tetezy nalahelo mihitsy le ranabavy tam'izay zany ve mba teninao nefa zay mangatavavaka satria le endrika ty ivelany zany tsy azo atao mihetsiketsika mihitsy misy fotoana angery avantsika misy fotoana manaiky metry aloha misy fotoana tsy zavatry ny zavatry goliaty aloha de ekeo ho avy ny fotoana tahin'Andriamanitra anao mety za mahita fiainan'olona betsabe ny tokony isokatra fa tsy mahay makasitraka ny zavatra kely eo am-pelatanana aloha ingery avana miaingy amin'ny kely raha hainao atao amintsika ato misy olona anankiray zay tena mahafinaritra mihitsy miresaka fa zany raha kasitraka an'Andriamanitra ry havana malala ahatra amin'ny zavatra kely pastera ohatrzao nge nahazo an'izao tena zay tena tsy misy ohatranao aloha raha mbola olona fantatro ahatra amin'ny zavatra kely ny azy ifaliny tena iderany an'Andriamanitra ry havana malala de manao va ohatran'ny Davida fa zany a na tafitany Davida nge mpanankarena be anisan'ny mpanjakana anankarena tao aorianany reny havany fa mahaiza nanao makasitraka zavanizy toetra tokony anantsika mantsy zany zavatra zany halleloia de netiny iny fa teto am'izay hoe tena nomboka ny tantara teto am'izay hoe tena nomboka tantara fa nareo nge mba tantarako tantara eto nareo de am'izay mba azonareo tsara ny baiboly de am'izay nareo mba azonareo tsara zavatra tongavana manomboka eo amin'ny 9:1 tsika no hitantara momba n'ilay salamo fa 4:30 tantarainy Davida ty le zavatra niainany Davida niainga nandositra tam'izany andro zany mba tsy ho azony Saoly nandositra noho Saoly de nakany amin'ny Akisy mpanjakany Gata eritretinao Davida niala nakatso de ambodepona tsy nanatsafidy Saoly manenjika vaoriana de mitsoka izy makary ohatry ny atosiko Saoly nakaiza nakany Agata aiza moa zany Gata inona zavatra fantatra vao menana hoe Gata zany Gata zany a de nisy an'le lehilahy goavambe voavony vonony vo tsy ela akory Goliaty avany Gata azonao le zavatra mahazo any Davida iny Goliaty iny no ny vonony nazahoany Saoly fandresena fa i Saoly ndray manenjika azy na tonga azo nitsoka makany Gata tsy mory zany a fa zakany Davida zany ary Davida natoky an'Andriamanitra ary efa matoky an'Andriamanitra ny olona ray de tsy arian'Andriamanitra mandrakizay matoky fotsiny anao amin'ny lalany tanan'Andriamanitra anao io fa tsy mbola nisy Andriamanitra mitondra olona ao any fahafatesany zany hoe vao me potika vao me rava fa maneke fotsiny fa ny fitantanan'Andriamanitra tsy takatry ny sainao fa izy manana ny hevitra heverana atsika de hitondra fiadanana fa tsy loza fa zao naiky loza le izy teto fa mbola mitoetra foana fiadanana fa tsy loza zao ny zavatra nitranga mba tsy ho azony Saoly izy a de lasa izy nitsoka try napoleonandry andro nisy reportage resaka biby zay mampirelikety tamin'ny Facebook de nisy inona moa le biby zay omby tsy tadidiko inona moa izay ohatratry ny omby ngamby izay omby reny de mitsoka avy any izy enjehan'ny liona de nazakazaka de nakay anatin'le rano de tao anatin'le rano efa feno voay de teo izy salasala teo na izy zany matin'ny voay na izy matin'ny liona apaleonany jeny de tsy tiako nijery fara moa za olona manana sentiment be amin'ny biby de tsy tiako nijery an'le izy ohatrohatry zany nge raha avany Davida teto ary Saoly manenjika itsoka aiza tapatsoka any amin'ny Akisy any amin'ny mpanjakan'ny Gata mafy zany samora mafy zany ary io mpanompony Akisy taminy hitanao vonidry Davida de tonga de zao ny teneny olona hitanareo be hitako vy zay mahita ozy ny olona vy zay mahita hitanareo ve nitako de am'le commentaire mbola misy tsy mahita any aloha misy inony de le efa matsilotsilo teo de mahita hoe vy hitako de izy le anankiray tsy Davida ve io tsy ty moa le Davida mpanjaka ny tany
tsy izy va le nandizana sy nampirerana hoe solona faterivarivo ary davida nafaty alonalina vy daholo am'izay tena io marina misy manao le sarina le sasany tonga manao le sarina le samy mandefa ny mojiany hoe sasany tonga de tapatsinay sasany le tezitra be le orange be iny sasany tonga de tomany be matsiarany golata le mivonony sasany manao le maso le ohatry zao samy manao ina zao anao nalefanao raha ohatra niny nisy nandefa zao izy le misy meme samy nandefa daholo sasany tonga de le tezitra le orange be reny miakatra daholo le orange tezitra be daholy publication le reny hoe vue zay mahita amin'io tonga de efa niakatra be mihitsy ny réaction rehetrarehetra raha nisy Facebook tam'izany tonga tena de tany amin'ny 24 izy avy reny le tabatsotra serasera reny de samy misy sariny davida mipotra ao tiany davida re nafaty alinany nafaty de nanaovan'olona zavatra mampime ohatra zany loza ry avana fa tafiditra tany amin'ny tsy tokony hidirany davida misy fotoana tsika tafiditra any amin'ny toerana tsy ampozintsika tafidirana ekeko mety mieritreritsika hoe nanao fahadisoana fa raha mbola Andriamanitra koa ny fikiranao Andriamanitra tsy manao fahadisoana nitondranao tany ary matoanao tafiditra nataon'Andriamanitra tafiditra tany de sady misy antony ao no tsy avelany irery ao ianao misy fotoana ntsika raha navelan'Andriamanitra tafiditra hoy tena Andriamanitra hoe tena asianao nasianao hoe tamavezatra teny ambalanay tena nasianao olona mihitsy anitsaka ny lohanay nefa namoaka ny tamy fitaina matretrika ianao misy fotoana Andriamanitra mitondra antsika tafiditra anaty lavaka mba ahafahantsika mahita fa ny tanany ny afaka manafaka atsika halleloia tonga tany ary davida no rakorahany olona am'izay iny le namonany ny avatsika iny namony any Goliaty ay zany ozy ny olo iny loza amina tambo iny le nysetsy nafaterinale iny efa mirany io loatra nirana tany am'zay anaelan'io izy nirana zany tamin'ny psikoty anaelan'io tam'zany zay nanao rehefa manao hira de rehefa iady rehefa manao jeu de ohatra zany tsasa anay anao ny alefa anay ny retoroziny olona vavany tsy atao hitanao vavany tsy atao be mamerina azy tsy laitra sy inona avy le fomba fiteny reny namely tsy nalala maty ozy ny olona ka zao tratra anay valy fingika fingaka maso solomaso nify solonify tafiditra davida le ama andiny fa 13 ary de nalatsaky davida taopolo zany teny zany ka natahotra ny akisy mpanjaka ny gata indriny natahotra davida ry avana hitako hoe tompoziny izy le mahery be tsy matahotra ny inina fa raraky davida tena natahotra ny eo angovotra maina ny tenta fijeriny davida amin'ny fijeriny olo efa tena le etony farany ozy davida misy fotoana tsika tratran'izany fotoana zany misy fotoana zahako ry avana efa mpivavaka ohatry zao misy fotoana tratra natahotra ohatra nahazo any davida satria tsika olombelona satria tsika nofo sy raha satria nininina angezan'ny finotsika de misy fotoana tsika tafatotona eo amina trangany zavatra anankiray izay maha olombelona tsika nangovotry davida maty ako ny antso mama mihitsy mama vitandroa Andriamanitra azo antoka tao amin'ny fotoana io ny andrandrany lanitra davida valentsy fagadaka ny zavatra azo antoka de zao tsy navita ny vavaka antsony davida hoe tany an-tsainy tany sisany ten'Andriamanitra maty aho fa tao anatin'ny ray mpimaso ao anatin'ny ampahatsegontra halleloia za zany mbola mampahery anao foana androany Andriamanitra mbola manana ampahatsegontra ahafahana manova ny fiainanao mbola miteny anao foana tadidinao ngamba nisy fotoana ny teny taminao nitory teto ndray sabata tadidinareo le tory teny efa tamin'ny 2019 ngamba izy iny
nitory tamin'ny tory ateto hoe ndray sabata hoe hatramin'ny ora farany miandrasan'Andriamanitra. Raha tadidinareo zay toriteny zay dia le niteny taminareo nisy pastera namako nandeha nanao asan'Andriamanitra, averiko zay tantara zay mety mbola misy tsy nare taminareo. De nanao asan'Andriamanitra izy. Nona be mihitsy ny pastera, tsy ampiny ny vola any am-pelantanana efa fremoditsy izy. Nefa tena nona tena naly amin'ny anoanana. Miaraka amin'ny ditongotra any ambanivohitra. Zany neneny namanay. Ohatrohatry zany ny pastera namanay ny akabetsahatra. Manao asan'Andriamanitra any ambanivohitra reny. Mandeha bisikileta, mandeha moto. Atsiarana rehetrarehetra, haleloia, mahereza. Fanao ny pastera. Teo analavory teo zany zavatra zany. Zao zavatra teneniny, Jesosy zany noana. Za hisakafo. Asa izy niditra tao amin'ny restaurant teo analavory teo. Vao niditra izy dia nikomandy. Teneniny tsy mahanam-bola. Azo ataonao fanao zany. Fa teto izy azo ataonao fanao ny mandeha makany amin'ny ankisy fanatosiky ny zava-misy. I Davida. Toa dia niditra tao amin'ny restaurant izy dia toa dia nikomandy. Enomby ritra dia sivy lasary dia mba sivy jus azafady. Melohan'izay asivy composé kely aloha. Alléluia. Dia nina ny pastera noana izy. Fa zao ravana malala izy tsy manam-bola. Fa zao nitaotsainy za Jesosy tena noana, tena noana ako. Dia ohatra ny Davida noana io mihitsy. Vita amin'izay sakafo miatana tsara izy sady mieritreritra. Ahoana moa zany zao ny ataoko eto? Ny vola tsy antsony vola fremody na zany na le zavatra komandina kama ohatra tsy vitan'ny freany moditsony. Dia ho afa-baraka eto zany Andriamanitra satria mpanompon'Andriamanitra io. Tsy malala fa i pastera ho avy nitoroteny tany amin'ny faritra andrefa. Fizy natoky an'Andriamanitra nohaniny ny sakafo. Vita ny sakafo nitsangana izy. Andeha eny amin'ny kesy. Tadidiko mihitsy fomba mitantaraina izy satria eto izy mipetraka dia ny kesy somary ery lavilavitra izy. Tsangana amin'izay izy. Variny tsara ny akanjo. Afatotra ny fikibo. Andeha moramora manatona ny ramatoa amin'ny kesy. Vola amin'ny tsisy. Tsara ny sakafo tsara ny sakafo madama, tsara ny sakafo ranabavy. Ohatriny any anahy namoaka ny compte ramatoa. Ity zany ny comptenao pastera. Dia nijerena ilay ramatoa sady nanomboka mitsikitsiky pastera. Inona ny zavatra hitranga? Ho afa-baraka hiteny hoe zange madama tsy manam-bola na hoe afaka mba ateriko ve amin'ny manaraka sa ohatr'izao. Fa teo anatin'izay fotoana anatin'ny apady segondra nisy olona niditra. Pastera marina! Olona tsy fantany. Fa iza moa nareo azafady? Zay tiany nitory-teninao eo amin'ny radio. Zay efa mahitanao mitory-teny. Inona vaovao pastera elaela za misaotra fa mampahery ny tory-teny pastera. Ka io olona io olona manan-karena ary fantatry ny eo amin'ny restaurant pakeo mpandalo foana isaky mandalo amin'ny tanàna io. Zao ozy izy le olona. Inona avy nohan'ny pastera? Za mandony facture amin'ny pastera. Inona avy? Sao dia mbola anampy zavatra pastera? Anampy jus ozy izy pastera. Ampy jus azafady sao dia mbola za mandony an'io pasteranay io. Dia nalohan'ilay olona ny voky pastera mbola nisotro jus nandeha nivoaka. Voky fa mivoaka. Raha tiako tenanao dia zao azo ataonao fanao zany. Amin'io apady segondra zay efa hanarian'ny olona toky. Mbola afaka miasa Andriamanitra. Ary teo indrindra no niasa ihany koa Andriamanitra tamin'ny Davida. Teo anelanelan'ny 17 sy 14 teo amin'ilay nalatsaky Davida tao am-pony zany teny zany ka dia natahotra ny ankisy mpanjaka indrindra izy teo amin'ny fotoana nampangovotra anazy. 15 dia nody adala teo anatrehany izy ka nanao takan'ny olona verisaina teo aminy. Sady nanoratsoratra teo amin'ny lavavady. Nahoana ny zany tadinareo olona le any adalatany Madagasikara taloha iny. Le efa tsy hitako intsony le soratany daholo ny rindrina sy ny anina. Nahoana ny zanako novonoiny. Tadinareo zany. Zay nahitan'izay mba mitenena. Nahoana ny zanako novonoina soratra amin'ny totoy lavabe. Nahoana ny zanako novonoina, nahoana ny zanako novonoina ry assurance makatso. Ohatry zany ny soratany. Fa tsy hitako intsony moa ny olona iny. Fa zay rindrina sy izy zany tao Antananarivo dia nanenina.
raha soratany amin'ny charbon amin'ny lacré na amin'ny loko soratany foana izy avy de efa nahitan'izay olona nanoratra an'izay tamin'ny rindrina tany Madagasikara tany Antananarivo tany amin'ny tamin'ny taona efa ela be rasa tany nahoana ny zanako novony iny ohatran'ireny soratsoratany Davida voasoratra tany lela vavahady sady manao adaladala izy de jerenao tsara de anao tsoratra tamin'ny vavahady ary navelany sirorika tamin'ny somony ny ivony tonga de modina siny tany misy lehilahy zay tany Akadramamy tany Tatabealay taloha nanara Suziane nanara autre pasteur Suziane misy miantoka kosa le badiste zay teo Akadramamy de misy arakivy be mivoaka anarato kely nataony Davida ohatry zany modina siny rora mivoaka be ny olona le adaladala taiza reva na nisy an'izany zavatra zany taiza ny nahitany Davida hevitra nanao an'izany fa manino Davida nanao an'izany efa nieritreretinao atao ve zany tsy nieritreretiny zany fa tolotsaina avy any amin'Andriamanitra zany tao anatin'ny fotoana foto de nitsy manaova adaladala azo atao mody manao adaladala Andriamanitra no nanolo-tsaina ary le nanaovan'le mody adaladala na tonga ino vahaolana iny meo any zanako tsiry amboaramielina zao nahita nareo mbola tsisy teraka zany tamin'izay zay tsiry amboaramielina ihany efa nahitany iny mandeha izy de soratany daholo de reo tsisy maninona anazy koa rehefa manoatra an'le izy Erika tadidy Erika meo arefatra neny meo arefatra iny badista re Erika any Akadramamy iny mipetraka badista meo aroa neny arefatra de arakivy iny badista anareo fantatrareo daholo zany olona rehetrarehetra zany dia hoy akisy tamin'ny mpanompony tena nivokatrilay tolotsain'Andriamanitra de zao hitanareo fa verisaina io lehilahy io ko nahoana nentinareo aty amiko izy za moa mitady olona verisaina aminareo nitondranareo olona verisaina mba hanondra ny eto anatrehako miditra tatraniko va ina io andala eto mandeha andry baiko mpanjaka tsy maintsy ekena navoaka amin'ny vavahady Davida satria manino satria olona adala izany amono adala misy olo ohatrany ketra re mandona olona izy de mody adaladala izy de tsy afaka ataony iny amiko adala fa zany nataony Davida ry havana niala avy teo Davida de ny faharoa amby roapolo niala teo Davida ary Davida niala teo ka nandositra nakany amin'ny zoiny Adolama de miverina teo amin'ilay tantarantsika tamin'ilay sabaty iny ry havana malala zare tiako teninanao de zao isika rehefa miaraka amin'Andriamanitra de tsy avelan'Andriamanitra tapidalaka le fa manoloana ny olana za tena teteny aminao io olana tonga eo amin'ny fiainanao io mbola tsy tonga eo akory io de ny vahaolana efa avy amin'Andriamanitra efa melo lalana an'io rehefa tena tonga eo amin'ny olana io anao manakaiky mifanatrika amin'ny olana io de zao ny tadidio raha mbola Andriamanitra koa ny vavahanao rehefa tonga eo anao de misy vahaolana am'izay azonao zao ianao mbola matahotra hiatrika an'le olana ianao amin'ny latsinainy hiatrika an'le olana ianao amin'ny tapabolana manana rendez-vous-ny amin'ny tribunal ianao am'zao de matahotra ianao fa ny zavatra tsara fantatrao alleloia eo anoloany olana io am'izay ianao avoakan'Andriamanitra ny vahaolana izay efa voaforony melo talohan'ny nisy ny olana io tianao Jesosy Andriamanitra tsy very mandeha i Davida tsy very mandeha satria miara mandeha amin'Andriamanitra ary navoaka tao anaty salamo zany ka niteny hoe vakiko manontolo aminao zany tantara zany salamo zany hoy Davida tamin'ny salamo 4:30 vavibe teo vakiko hatramin'ny andiny voalohany isaotran'ny Jehovah lalandava eo ambavako mandrakariva ny fiderana azy rehefa mba ataon'Andriamanitra ohatr' zany any ravana amin'ny kafanlalana amin'ny fomba tsy takatry ny saina de mba fideran'Andriamanitra ataovy ambavanao ravana malala afaka fanadinana nareo efa vita ny baka nangatabavaka nareo tany am-piangonana tany am-panompon'Andriamanitra oka retso any amin'ny karaoke raka izy nisy anareo rehefa afaka baka fa nay Davida isaotran'ny Jehovah lalandava eo ambavako mandrakariva zany no le zavatra namonjena azy de fideran'Andriamanitra mandrakariva tsy ho adininy mandrak'izay zany Jehovah ndeharehan'ny fanahiko are zany ny mpandefitra ka ho faly miaraha makalaza amiko any Jehovah aroka hiara-mananatra ny anarana isika mitady an'i Jehovah de mamaly izy
ka manafaka amitaotry rehetra io le teo am'le tahotra io izy a miantso andriamanitro fonjeo a teony eo naova talatala afaka manafaka amitaotry rehetra mijery azy ireo ka miramirana sady tsy angahainy tavany ity olo mahantra ny antso na antra ge davida tam'zany na sakafo tsy misy na fedina tsy nisy ny kialokaloka any aman'olona ity olo mahantra ny azo de niaino Jehova ka namonjy tamin'ny fahoriana rehetra ny anjely Jehova mitoby mandidina zay matahotra azy ka mamonjy azy ia imereka ny natahotra raha nahitany davida nanderery fa ny anjely Jehova nitoby nanodidina anazy andramoka izao fa tsara Jehova andiny favalo de araky ny anarantsika mihitsy raha androany nao vao tonga eto zay tsy mampanantena nininina aminao eto hoe enao io lasa miliardera na enao io de avita tranobe na enao io de anao an'zao tsy zany ny ampanantenana ianao fa ny tenenina ianao de tsotra fotsiny satria mety ho diso fanantenana ianao a raha nataonay zao ny anaran'ity fiangonana ty fandarantsika ty hoe ohatra hoe fitahina be mirarakopana ohatra raha de ho fitahina be mirarakopana ka tonga eo anao tsisy fitahina mirarakopana de ho diso fanantenana ianao ary lazainao fa manday ny Andriamanitra fa ny anaran'ny fandarantsika de zao rehavana malala Davida nitendry andramo ka izao fa tsara andramo fotsiny aloha fa re olona hitanao efa teo alohanao reo nanandrany reo de nahita zao olona hitanao zao nanandrany de nahita de tamana de io alleloia andramo ary aza mionona amin'ny manandrana fa izao alalino adiadio fakafakao alao mamony alleloia andramoka izao fa tsara zao ary sambatra zay olona miaraka aminy olona ohatr' zany rehefa de tokony anana fahasambarana zany tantarako anao hoe Davida niaina Davida zany ny olona rehefa tonga amin'ny Davida mpanjaka izy vao mieritreritra tokony ho sambatra fa Davida natsapaka fa sambatra satria naninona satria mpanjaka hoe mbola tsy mpanjaka izy tam'zany mbola nitsoaka ny mpanjaka izy tam'zany fa sambatra izy satria nialika mahatonga anao tsy sambatra mahatonga anao tsy mahatsapa fahasambarana riavana amin'ny malala de satria ianao satria tsika mialika amanatry ny tsy to mialika amin'Andriamanitra rahabaina Elioty afaka baka tehaka ho an'i Jesosy a fa alibe zay anabavy ama de rahabaina ianao am'zany a afaka baka zay rehetra afaka baka mba mijorova volombelona halleloia voninahitra Andriamanitra sambatra zay mialika aminy matahoran'i Jehova ianareo ry olona masina fa tsy hanan-java-mahory zay matahotra azy ny olona atao hoe tsy manan-java-mahory a ny atao hoe tsy manan-java-mahory de zao tsy hoe voatery manana miliarany amin'ny banky ianao de tomobile ohatrany endreny mpilalao mpanao box malaza eran-tany sy mpanao baolina malaza eran-tany hoe vao miditra ao-trano ianao de karazana tomobile Rolls Royce, Lamborghini, Ferrari, Lotus sy ny sisany tomobile aminao de reny no eritreretiny hoe tsy manan-java-mahory diso ianao ny atao hoe tsy manan-java-mahory de ohatra tsika zao ny atao hoe tsy manan-java-mahory de amin'ny fotoana ianao ory zavatra anankiray tonga de tonga iny ohatra za zao tsisy vola mihitsy ohatra any amin'ny banko fa amin'ny latsinainy a mila mandoa 2000 € ohatra na 5000 € ohatra de amin'ny latsinainy io a mila an'io de amin'ny latsinainy na lahady alina na sabotsy tonga ao amiko io anaovako ny zavatra ilaiko amin'io io ny mahory anahy de io ny tonga eo amiko tsy manan-java-mahory tsy mitovy amin'ny miliardera zany fa sao de heverinao ampifangaronao a hoe ny olona tsy manan-java-mahory de miliardera tsia ny olona tsy manan-java-mahory de zay mahory azy ananany avo tsisy mahory anazy ninona zavatra ilaindry mila inona izy androany de tonga aminy iny mila inona izy androany de tonga aminy iny alleloia zay zao rehefa andeha vacances de misy an'le misy fitaovana anankiray zay fitahirizana zavatra mangatsika fatao anaty tomobile de nilan'zay zao zay mba hitazomana ny zavatra mba glasy satria nafana ny andro de nanananay izy tam'zay fotoana zay halleloia fa tsy hoe feno an'izany amam-poniny am'zany eto antranonay fa tamin'ny fotoana andeha hananay vacances de nilan'zany zay de nisy an'izay tao de nisotro zavatra mangatsika foana zay teny an-dalana tsy nanan-java-mahory zany zay aza fangaronao zay a tandremo tsara fa manjary diso hevitra ianao fa tsika tsy manan-java-mahory Jehova ampiandry tsy hanan-java-mahory alleloia ary na de leo anatan'olona tsy ampianina kanona fa zay mitady an' Jehova kosa tsy orin-java-tso akory alleloia iny amin'ny azavaina am'izany tsony ry avana mirara anaka avy anaka menoa vatorinan Jehova anao ampianariko anareo
na iza nareo maniry fiainana ka ty andro maro ahitana soa de arovany lelanao amy ratsy ary molotrao tsy teny fitaka alavirony ratsy ka manaovany soa de dava fihavanana ka arao zany masonjeo de mitsinjo marina ary sofiny mihain'ny fitaraina ravana tsy ny olona rehetra teo ny nen'Andriamanitra tsy olona misy problème teo de lasa daladimody manao daladalatra tsy olona rehetra teo de nifanin'Andriamanitra tao anatin'ny apahitsegondra fa zay olona nandeha tamin'ny fahamarinana de masony Jehovah nitsinjo azy ary nisofiny nihaino azy na de efa tany amin'ny tany zay tsy misy Andriamanitra any amin'izany gata zany ngeravana ny Andriamanitra any hafa amin'izany toerana zany ngeravana tsy Jerusalema tsisy tempolo ngiany ravana tsisy tempolon'ny Jehovah ngiany fa naiza misy olona anankiray mandeha amin'ny fahamarinana de masony Jehovah sy ny sofiny sy ny fony any amin'ny toerana foana ianao zao na andeha any amin'ny toerana tena hoe toerana tsisy Andriamanitra fa Andriamanitra manaraka anao any amin'ny toerana zay misy anao fa manana mandehana amin'ny fahamarinana nitavan'i Jehovah tezitra ampanao ratsy mba hofongorany tsy eo amin'ny tany ny fahatsiarovana azy mitaraina ny marina ary mihaino azy Jehovah ka mamonjy azy amin'ny fahorian-drehetra raha mitaraina ny marina de mihaino azy Jehovah mamonjy azy amin'ny fahorian-drehetra akaiky zay manana fo mangorakoraka Jehovah ary mamonjy zay torotoro fanahy halleloia amen sotra andreo miaraban'izay afaka baka rehetrarehetra de tahiny tompo anetsika rehetrarehetra Andriamanitra ry havana akaiky zay manana fo mangorakoraka zany no mahatonga tsika nge rehefa tena marina rehefa tena miova fotsika rehefa tena tsapatsika fitiavan'Andriamanitra io tsy tokony ohatry ny talohantsika mahafo be tsy mitomany zany fa mampitomany nge ravana io mivavaka io hoe mahalatsa-dramo masika ravana vao mieritreritra fotsiny areo vao mieritreritra fotsiny azy ianao mieritreritra fotsiny ho ianao ny fitiavan'Andriamanitra de latsa-dramo maso ary tadinao fa ny olona manana fo mangorakoraka ny olona lasa be sentiment zany tsika rehefa mivavaka lasa mora mivoaka hira de lasa mahatorotoro fo atsika eo akaikinao Andriamanitra maro ny fahorian'ny marina rehefa Jehovah manapaka azy amin'ny reny rehetrarehetra reny nafiry zany halleloia nafiry ny fahorianao de Andriamanitra manafaka anao zany hoe tsy le fahoriana zany ny tena tokony ho problème anao fa na olona nafiry na olona zato na olona roanjato ny olanao de Andriamanitra manafaka anao amin'ny reny rehetrarehetra reny ka tsy tokony akivy anao zany miaro ny taolan-drehetra izy tsisy ho tampaky reny na de ray akory azy io teny io de teraka tamin'i Jesosy ny teo ambony azy fijaliana anaky telo lahy ary reo telo lahy reo le jolahy anakiroa nitapahana ny tongony fa Jesosy maty meloa de tsy nitapahana ny tongony Jesosy tsy tapa-taolana niala teto an-tany de tanteraka tamin'ny faminan'iny io maro ny fahorian'ny maro nefa Jehovah manavaka azy miaro ny taolan-drehetra izy tsisy ho tapaky reny na de ray akory azy halleloia afatany ratsy fanahy ny fahoriana ary ny makala ny olo-marina oelohany fa Jehovah manavitra ny fanahin'ny mpanompony ka tsy mba misy oelohana izy rehetra mialoka aminy tsara loatra ny salama faefatra amby telopolo minao fanankatsirony ianao tao anatin'izany za manokana de anisan'ny salama mahafinaritra ny salama rehetra moa ny soratany Davida ana tena tiako be daholo de za matoky sy mino fa ianao io koa de ho amasin'Andriamanitra de ho tahin'Andriamanitra ny ianao ataovy zava-dehibe aminao ny fialofanao amin'Andriamanitra rehefa miaraka amin'Andriamanitra ianao milamany aminao na any agaty ianao na manoloana ny akisy ianao na manoloana olana iny ianao zao fotsiny nitady idinao Andriamanitra tsy maintsy mahita lalana amoahana ny fiainanao fikira amin'Andriamanitra matoky azy ataovy zay atonga atsika homendrika eo anatrehan'Andriamanitra manaovany marina mandehana amin'ny fahamarinana bela amin'ny ratsy fanao Andriamanitra ne momba atsika tsirairay avy misaotra anao nahatra ny hatramin'ny farany voninahitra ne ho an'Andriamanitra rery any ivavakantsika ao aorian'ny diraidia amen halleluia lasa mangatakatsika mba homendrika tokoa an'Andriamanitra mahesetra loatra ny fanahiratseto an-tany raha tsy manam-pinona de tafalatsaka nyetraketraky ny fiainana tena rayo nyerinao ny fahasoavanao no aoko vita ianao no lalana sy famarinana ianao mpanjaka ny mpanjaka
lalana fandalovana ihany eto antany fanotena izy any andanitrany raha io arovy zahay tsy ho diso lalana fianao ihany no fiainana sy famarinana ianao mpanjaka ny mpanjaka abiza ahaiova anaraka tany lalanao ka ho mpandova tienety antany ilay fitiavanao ny fahotana sy adalana iriray mba andehanao amindro fozay mba homendriky anao mangatamba homendrika an'Andriamanitra sika rehetrarehetra halleluia ahaiova anaraka tany lalanao ka ho mpandova tienety antany ilay fitiavanao ny fahotana sy adalana iriray mba avelao amindro fozay mba homendriky anao ahaiova anaraka tany lalanao ka ho mpandova tienety antany ilay fitiavanao ny fahotana sy adalana iriray mba avelao amindro fozay mba homendriky anao raha antsika vavaka zany toriteny zany ravana malala sy zany iry zany ataotsika mba ataotsika lehibe ao apotsika zany hoe mba homendrika an'Andriamanitra tokoa ry havana raha ainao makasitraka eo ankilatry an'Andriamanitra za tena teteny aminao fa na inona mety olana eo anoloantsika na inona mety olana eo anoloanao za tena teteny aminao ry havana teteny aminao any fa tsy ho avelan'Andriamanitra ho tapidalakale zany ianao tsy ho avelan'Andriamanitra ho tapidalakale zany ianao fa tsy maintsy hanokafany lalana ianao e tiany angenao ry havana ahoana ry havana no hijeren'Andriamanitra anao ho akorain'ny fahavalo eo zany tsy navelan'Andriamanitra nakorain'ny fahavalo ela zany Davida ry havana hozy Andriamanitra hoe zanako io asany tanako io avokako io halleloia tianao Jesosy aza esorinao anatin'ny sainao zay teny zay fa tena ho ampon'Andriamanitra ianao io tena tiany ianao ary tsy ho avelany ianao mety nanakoranao ny fahavalonao tsy ity va ilay Davida nafaty alinalina fa Andriamanitra koa nge ry havana lehibe lavitra noho ny fahavalontsika ary tsy navelany ho afa-baraka Davida fa tamin'ny fomba rehetra ary tadidio fa raha nafaka anao amin'ny olana anankiray Andriamanitra manana fomba amanalina izy mifidy fotsiny izy inona ny amoahako an'izy io zanako io amin'izao fotoana izao isika no mitaitaina fa Andriamanitra manoloana ny olana hoe tsy mitaitaina amin'io izy hainy ny atao amin'io mba anjaranao indray nanoratra Salamo 4:30 aorianany olanao io ry havana mba hainao indray niteny amin'ny olona andramoka izao fa tsara Jehovah ry sambatra izay mialoka aminy ianao indray ny ampaherin'ny olona fa mitsinjo ny marina ny mason'Andriamanitra ary ny sofiny mandre tianao Jesosy aza matahotra ianao fa
tsy avelan'Andriamanitra ho afa-baraka any amin'ny firenena hafa zany ianao, tsy avelany io fiaranao io afa-baraka zany, fa avoaka ny ara-potoana io mandrasa n'Andriamanitra ianao, fa hitany io adinao io. Ivavakitsika amin'izao fotoana izao. Misaotra anao zay Jesosy ny amin'ity fotoana androany ity. Tena mankasitraka Tompo aho, satria tsapanay sady renay fa nampahiranay teto ianao androany. Ny angatahako aminao Jesosy dia izany teny zany tsy handalo fotsiny zany, tsy handalo fotsiny zany, fa tena hoe hampahery ny tsirairay avy. Angatahako Jesosy mba hampahery ny tsirairay avy, mba tsy handalo fotsiny lasa rivotra na voatsaingo ny vorona mpiasa zany teny zany, fa haniry ka mo avy zato hoe any am-poniny reto olona tsirairay avy reto. Misaotra Jesosy aho. Za matoky fa niza tonga teto izy androany dia nandray ary tsy niala maina. Niza koa natiady amin'izao fotoana izao Jehovah'Andriamanitra. Niza mety voadidina fahavalo akorainy ny fahavalo. Omeo lalana ivoany izy Jehovah'Andriamanitra. Hanokafy lalana. Fa ianao le mpanokatra lalana. Ianao le manokatra ny lalana izay midy. Ianao le manisy lalana eny amin'ny tany maina, eny amin'ny tany ay. Jehovah'Andriamanitra tsy toa. Za matoky anao. Matoky fa niza tonga teto ndray izy androany. Nandray an'izany teny zany tamin'ny finoana. Dia fantatro zany olo zany Jehovah'Andriamanitra fa avoakanao amin'ny ady ary ataonao lasa mpandresy. Dia ny ady zany saotra sy ny voninahitra efa nao hatramin'izay dia mandrakizay tehirizo ny finoana ty anatinay. Tehirizo ny finoana ty anatinay. Ataovy miresy lahatra sy mahatsapa foana zay fa Andriamanitra ngeza be mihitsy ny ivavahanay to ary Andriamanitra tsy to tompon'izao rehetrarehetra izao. Saotra raha eo. Tsofoko rano amin'ny anaranao Jesosy zay rehetrarehetra tafiditra teto ndray izy tamin'ity androany ity. Dia andray fandresena mihezinezina, andray fanafahana mihezinezina, ho voninahitry ny anaranao rery ihany zany. Misaotra Jesosy. Misaotra sady ny amin'ireo lalana izay hosokafanao, misaotra sady ny amin'ireo lalana rehetra izay hosokafanao Andriamanitra. Halleloia. Misaotra ny amin'ireo fitahiana soa rehetra izay ataonao. Fa fantatro Jehovah'Andriamanitra ô, fantatro fa tsy hamelelery anay ianao, fa samy andray ny valina asany enina dia nivokatry ny fieretatory amin'izao vavaka fiambenan'izao any azy Jehovah'Andriamanitra. Fantatro fa tsy hamelanao an'ireo olona ireo hiala maina. Misaotra raha eo. Misaotra Andriamanitra. Ataoko takanefa nahazo zay rehetra nitady vavaka azo valimavaka. Marary ho sitrana. Ny ao anaty ady ho atrehanao ny adiny. Misaotra Andriamanitra. Dia vorisy Satana faritra amranao tsy afaka hitsaingoka na dia litera ray tamin'izay napafy. Tsy afaka hanalana zany teny zany anatin'ny fon'ny olona. Misaotra raha eo. Halleluia. Amen. Ivavakantsika amin'izao fotoana izao ny firenena. Dia mpandrosotsika ny nabavitsika Erika avy eto Frantsa hivavaka amin'ny firenena. Tany tompona nabavy Erika. Indony pastera dia mbola faly miarabantsika tsirairay avy indray izay tratranto amin'ity arivo ity dia hiary hivavaka antsika amarana na fotoana sy ho an'ny firenena. Ry Andriamanitra ray tsara indrindra tsy hainay tsy saotra sy hidera kalazany anaranao satria masina ianao sady tsara indrindra be voninahitra mendrika ny hoderainy Jesosy malalo. Saotranao zay tamin'ny fotoana androany, saotranao ny fitantananao anay tsirairay avy tamin'ny tontolo andro iny ka mbola ahafahanay indray ny hainao zany teny mamy avy aminao zany Jesosy malalo satria teny entinao hampaherezana anay tsirairay avy indrindra amin'izao faninandro izao. Mankasitraka indrindra Jesosy fa teny tena nakasika ny fonay zany teny tao amin'ny salamo izay nosoratan'i David zany izay nampaherezanao azy dia mbola hampaherezanao anay tsirairay avy. Zany indrindra Jesosy no ifikiranay aminao, zany indrindra Jesosy ny anatonanay anao sy hanomezanay voninahitra ny anaranao satria tsara ianao mahay mandahatra ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainanay ianao ary tsy mamelanay irery ny ninahady atrehanay. Fantatro Jesosy fa ianao miady ho anay, mialoha lalana anay ary manatrika an'izao fotoana izao. Misaotra indrindra tamin'ny teny rehetra izay nampitondrainao ny mpanomponao na ipasterana melabelatra dia esoranay zany satria tena ilainay amin'izao fotoana
mahaory zao dia tehirizo atao ponay zany teny zany Jesosy mba teny fikitra atao anatinay zany teninao zany ka hitombon'ny finoana atao anatinay mba tsy atahotra mba tsy hagozogozo zay ninina ady zay atrehanay dia makasitraka indrindra Jesosy dia ankehitriny zay hitondram-bavaka ho an'ny firenenay zay mbola milanao amin'izao fotoana izao Jesosy malalo mitodia amin'izany vahoaka malagasy firenenay anao Jesosy fa tena ilain'izany firenenay zany famindram-po avy aminao ilain'izany firenenay zany ny herinao hiasa ao amin'ny firenenay io Jesosy satria ao anatin'ny adiny firenenay mbola ao anatin'ny fahotana lalina mbola ao anatin'ny fahantrana mbola manjaka ao Jesosy malala ny fahotana rehetra ny aretina mbola misy ao Jesosy dia vangio amindra fonao ny firenenay Jesosy mamelany heliko ny firenenay mamindra fo amin'ny firenenay anao Jesosy malalo tafionerinao Jesosy ny vahoaka malagasy tsirairay avy indrindra Jesosy amin'izao fotoana izao mety maro no mandalo ady Jesosy dia vangio amindra fonao izy ireny isa mba tanolo isa tokantrano Jesosy vangio ny tokantrano malagasy fa be ny ady amin'ireny tokantrano ireny eo ihany koa Jesosy malala ny any amin'ny hopitaly ny olona marary rehetra Jesosy dia aoka sitrano tana maherinao izy ireny mba tena ho sitrana soma tsara ary hitoky aminao hiantso ny anaranao hitodika aminao dia mbola mangataka ihany koa zay Jesosy malala ho an'ny mpitondra fivavahana mba ho kasia amin'ny fanainao masina izy ireny mba tena hitodika aminao tanteraka mba hitoro ny filazantsaranao eo ihany koa any amponja Jesosy tsy ho adinay ianao nikasika an'izy ireny tsirairay avy Jesosy malalo amango ny fony izy ireny mba hitodian'izy ireny aminao hatrany dia akinay feno ampelantananao Jesosy ny firenenay dia mamindra fo amin'izany firenenay zany ianao dia raha andeha atory izay tsirairay avy rehetra Jesosy dia ny fananao masina ane no hikasika anay ny fanainao masina ane no ameno anay mba hanananay toromaso mamy sambatra amin'ity ality dia raha kofony ramasinao zay ka raha atory zay dia ianao ny ampifo marainanay indray ho feno fifaliana zay ka hideranao indray ame voninahitra ny anaranao dia misaotra indrindra Jesosy malalo anao ny dera sy voninahitra alleluia amen alleluia sotra betsaka raha nabavy makasitraka indray tamin'ny teny mamy sy ny vavaka mahafinaritra vavaka mamy zay nentinao namarina ty fotoana ty androany dia Andriamanitra maro fitianao tamin'ny asan'Andriamanitra zay vitanao misaotra ny ranabavintsika rodina ny vavaka fanomboana dia misaotra ny nabaviberta tamin'ny teny toriteny mahafinaritra be dia misaotra nareo rehetra koa nahatrany hatramin'ny farany satria raha tsy teto nareo dia nahagiginareo teto zay dia Andriamanitra maro fitiantsika rehetra raha mbola tsy tonga amin'ny raonandro Jesosy dia rapitsoantsika dia fa eo neto ary rapitso ny farany ny vavaka fiambenana dia amin'ny lahady ndraytsika vomiona nefa koa amin'ny lahady mbola tsy fantatra na isy na tsisy ny antony dia fantatra fa amin'ny lahady izahay no fianakaviana eto Frantsa no hiara hipetrapetraka any amo any amin'ny tranony anabavinay anabaviko amin'ny famanginanay raha misy misy minolona tena teteraka ny adidy amin'ny tamin'ny famangina fahoriana tamina fahoriana zay nianjady taminay dia amin'ny lahady zay hoany daholo ka mbola tsy fantatra na ho tapaverina raha-potoana raha tsy tapaverina moa zay dia latsinaytsika vao miaraka eto ka dia tongava maro rapitso hoe eto ny avana eto ny sakaiza avana mantsakaiza ifampahirintsika raha tsy mbola tonga Jesosy dia eo netsika rapitso alina raha tonga moa izy dia feny amin'ny raha lanitra ny fotoanatsika ny fiarahantsika eto ny tapaka ny fandarantsika fa ny fiarahantsika tsy tapitra satria afaka miditra anao mieno ny akiradio io efa misy mizary io ny lien ahafahanao mieno http://www.andramokaizo.com afaka mieno ny onjapeo akiradio anao mandeha andro amanalina isanandro misy totenetsaka ny adiny telo amin'ray amin'ny efatra amin'ny fito amin'ny folo maraina rapitso amin'ny folo maraina mandalo zao verinao indray zao fandarana zao raha mbola tsy nenatra amin'ny voalohany tahaka ny anabavy taony ianao anteny hoe zahako eno indray rapitso tahaka andray anabavy erika azy mieno foana dia tahiny tompo isika rehetra mbola misy toteny koa amin'ray amin'ny efatra amin'ny fito ariva zay no ela rapitsika miona samy tahin'Andriamanitra voninahitra tan'Andriamanitra rery ihany halleluia amen mahereza